Za dia mbola mpifaliana indray no iarabana anao tanteraka indray ao anatin'izao fandarana mahafinaritra izao atsapatsika ny herin'Andriamanitra sy afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ho zaraina amintsika ny famarinana ao anatin'izao video izao izay ho jerevantsika na ianao ihany koa izay mandre any anaty onjam-peo any dia ambara amintsika ny tena famarinana marina ary toriana amintsika mba handraisan'ny olona fiainana zany satria mantsy ny filazantsara raha ny tena marina dia rehefa tena voatory dia mandray fiainana ny olona azo atao hoe kisendrasendra da tongavan'ny filazantsara na ny tenin'Andriamanitra aminao fa ataovy tena zava-dehibe aminao mihitsy ny mandray miaino izao fandarana izao. Androantsika dia hijery lohahevitra anankiray no jerevantsika atao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Inona moa zany lohahevitra izany? Ny zavatra jerevantsika dia hoe ny filazantsara dia manova fiainan'ny olona. Ny filazantsara, ny tena filazantsara marina zany dia manova fiainan'ny olona. Manova olona ahoana moa zany? Manova ny fiainan'ny olona ho tsara, manova ny fiainan'ny olona ho lasa olona miavaka, lasa hafa kely mihitsy ny fiainana satria miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, miaraka amin'ny atao hoe fanahy masina, miaraka amin'ny Andriamanitra telo izay iray dia tena hafa mihitsy, miavaka mihitsy. Dia ny jerevantsika ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra aloha ao amin'ny Matteo 4:20, Matteo 4:20, Matteo 24:14. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka aloha tsika satria tsy mety raha tsy mivavaka aloha mialohan'ny amelabelarana ny tenin'Andriamanitra sy hitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ilaina mihitsy aloha mivavaka. Dia hivavaka aloha tsika hanondrika ny lohantsika minitra vitsy. Raha ibe fitiavanao misaotra betsaka anao indray zay raha mbola menao fotoana ahafahanay mizara mivoafy ny marina mba ahafantaran'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra marina. Tsy tsara ny fanara tsy manana fahalalana ho voalazan'ny teninao ary zany indrindra fanahy masina no hikelezana aina, hanambarana ny fahamarinana, hitoriana ny tena tenin'Andriamanitra marina satria tena mitondra fiainana ny tenin'Andriamanitra. Jiro fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ary hitondranay ho any fiainana mandrakizay ihany koa, mitondra fahafahana ihany koa zany satria fantatrareo ny marina ary ny marina no anafakinareo tsy ho andevo ny voalazan'ny teninao. Ka zany tompo mba tianay mba ho tonga zanakao mandrakariva, hitoetra ho zanakao mandrakariva fa tsy hitoetra andevo ny fahotana. Matoky izay fanahy masina fa hiasa ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra indrindra tompo. Amen. Zao ary mivaky ny tenin'Andriamanitra Matteo 24:14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, na hoe filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia ho voatonga ny farany. Hitantsika eo ilay hoe filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Dia amaky tenin'Andriamanitra ihany koa tsika fa misy koa ny atao hoe filazantsara tsy izy, zany hoe misy olona zany mitory filazantsara tsy izy. Zao ny ho jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana tamin'ny fotoan'androny, tamin'ny andron'ny Paoly ary satria moa manjaka dia manjaka ny mpamina ny sandoka na dia amin'izao andro iainantsika izao ihany koa aza dia misy ny atao hoe mpamina ny sandoka ary dia misy koa ny filazantsara tsy izy ary tsara mpahafantarana antsika zany ao anatin'izao fandarana izao. Galatiana toko voalohany 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy izy akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka dia madika ny filazantsarany Kristy. Fa na izahay na ny anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, hafa tsy izay efa nitoriana taminareo
aoka ho voaozina izy. Hitanao amin'izany fa misy ny atao hoe tena filazany tsara ny fanjakan'Andriamanitra ary misy ny atao hoe filazany tsara tsy izy na hoe filazany tsara hafa. Misy mihitsy zany raha lasa nabavy io, mahaiza manavaka, mahaiza miaino, fidio ihany ny olona mba mitory-teny aminao, mahaiza mihitsy ianao zany manavaka e. Zay iny voalazan'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny epistily nosoratan'ny Jaona any milaza manao hoe aza mino ny fanahy rehetra ozy fa zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy. Zany hoe mila manana an'izay esprit de discernement zay zany tsika ama kristianina tsika, amin'ny mampivavaka tsika. Eto zany dia milaza ny ten'Andriamanitra fa misy ny filazany tsara zay tsy izy, filazany tsara hafa. Ten'Andriamanitra dia milaza fa ny tena filazany tsara marina dia mitondra fiainana. Dony jerevantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny filazany tsara ny soratan'ny Jaona, Jesosy ihany milaza ny ny tena filazany tsara moa dia Jesosy e. Jesosy le vaovao mafaly, Jesosy le filazany tsara, Jesosy le fahasoavana. Jerevantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 10:15 vakitsika manomboka amin'ny 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Avy eo mba hanana ny fiainana. Mario le teny hoe hanana ny fiainana. Tonga Jesosy mba hanana antsika fiainana. Dia ahoana ny toyiny? Sady hanana antsika be dia be. Zany voalazan'ny ten'Andriamanitra raha tena tafiditra ao anatin'ny olona marina Jesosy, raha tena mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana izy, dia mandray fiainana izy zay ny dikan'izay. Io zany dia maro mihitsy ny voafitaka e. Andeha hivavaka satria maika te hazo valim-bavaka, andeha hivavaka satria maika te hivahan'ny olana, andeha hivavaka satria maika te handray fanasitranana. Tsy ratsy zany, fa tsarovy tsara ihany koa fa mila miandry tsika. Misy ny zavatra prioritaire, ny zavatra vaindohan-draharaha, ny zavatra voalohany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary misy ny zavatra secondaire na hoe faharoa. Zavatra voalohany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia voalazan'ny ten'Andriamanitra ny Matthieu 5:7 dia milaza manao hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy atsika ny zavatra rehetra. Anampy anareo ny zavatra rehetra. Zany hoe katsahana aloha ny zavatra rehetra voalohany. Minona? Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Inona ny ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana? Ao ny ahitanao ny antsoina hoe herin'Andriamanitra miasa izany. Ao anatin'ilay fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra alohan'ny zavatra rehetra. Ary rehefa miasa ny herin'Andriamanitra dia marina ke ny ten'Andriamanitra hoe manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Midika inona eo amin'ny fiainanao moa ilay herin'Andriamanitra? Ny herin'Andriamanitra dia manosika anao lasa lavitra. Ny herin'Andriamanitra dia manome anao fahazavan-tsaina. Ny herin'Andriamanitra dia mitondra anao ho any amin'ny dingana amin'ny avo ambonimbony kokoa. Ny herin'Andriamanitra dia mampitombo fanantenana sy finoana ao anatinao, manokatra lalam-pandresena ho anao. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra tsy diso mihitsy tokony arahana. Mila miandry tsika ry havana, mitady an'io herin'Andriamanitra io. Tsy magaga ny ten'Andriamanitra ny Salamo 5:1-5 sy ny 5 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe mitadiavany Jehova sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tanao amin'izany fa tena ilaina le manatanteraka ilay zavatra voalohany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany mahatonga ny olona ho azy tsy mahatsapa an'ilay tena fiainana ao amin'ilay tena filazantsara marina izay toriana aminy. Toriana ny filazantsara fa tsy mahatsapa fiainana izy satria tsy tena filazantsara no tonga voalohany teo amin'ny fiainana. Fa raha le tena filazantsara marina no tonga eo amin'ny fiainany dia marina io tenin' Jesosy hoe avy ao mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Jesosy mihitsy zany le tena filazantsara, izy mihitsy le tena fiainana. Zaho izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka raha tena ny fanena tamin'i Jesosy ianao, raha tena Jesosy marina no ivo ny toriteny izay toriany ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa ao am-piangonana, dia tsy maintsy mandray fiainana ny olona, mandray ny fanahy masina izy, afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny herin'ny ota. Io herin'ny fahotana io ngery havana dia tahaka ny hoe hitanao ty tany izay misy atsika ity. Ianao zao raha ohatra hoe miakatra ery ambonin'ny tamboho na hoe ny andavarangana dia misaoty avy eny ianao amina ataontsika hoe 10 metra na 5 metra avy eny ambony eny mijorojoro eo ianao, mijorojoro eo amorony eo dia raha vavarim-bariana ianao dia sotomin'ny herin'ny tany ary dia midina. Dia tahaka izany ihany koa ty hitanao ty baiboly ty zao raha ohatra ka hoe avotsitra ko ty dia milatsaka.
satria misy mihitsy zany atao hoe force de pesanteur. Io ny antsoina hoe herin'ny tany zay misintona ny zavatra rehetra. De tahaka zany ihany koa tsika kristianina na tsika olombelona zay sotomin'ny herin'ny tany, sotomin'ny herin'ny fahotana. Ny olona zany de tsy afaka amin'ny herin'ny ota na tsy afaka amin'ny fahotana mihitsy raha tsy manana an' Jesosy le tena filazantsara. Jesosy de niteny manao hoe ny fanahy Jehovah tompony maro izy no atao anatiko satria izy nanositra hitory teny somafaly, na afaka any ampahoriana, amoaka ny any an-tranomaizina, hitory fahafahana amin'ny babo, hitory teny somafaly amin'ny malahelo na mmpandevitra na mahantra. Midika zany fa ao amin'ny Jesosy mihitsy le herin'Andriamanitra. Jesosy le tena herin'Andriamanitra. Ka ny filazantsara tena marina zany de ao amin'izay misy mitory an'i Jesosy marina, ary zay koa no tokony andehanantsika. Be dia be nge ny fiangonana. Misy mihaino toriteny ianao any amin'ny internet, any amin'ny YouTube, any amin'ny Google, any amin'ny serveur rehetrarehetra, any amin'ny atsotsika hoe any amin'ny réseaux sociaux. Be dia be ny fomba ahafahana mitory filazantsara, any amin'ny hôpitaly, any am-pianarana, any amin'ny cellule de prière, be dia be any am-piangonana. Fa mba dinio, mba hevery hoe tena Jesosy ve ny ivon'le filazantsara. Fa raha Jesosy marina no ivon'le filazantsara dia tsy maintsy misy fahafahanao, tsy maintsy misy fanasitrananao, tsy maintsy misy famonjenao, tsy maintsy misy démonia mivoaka ao, tsy maintsy misy fiainana be dia be voarain'ny olona. Zay zany tena mahatsara an'le tena hoe Jesosy mihitsy no aka ho toritsika milohan'ny zavatra rehetra, faambokambon-javatra. Reny rehetrarehetra reny dia karazana zavatra secondaire ary fanomezana na cadeau omen'Andriamanitra rehefa afaka amin'ny fahotana le olona. Zay nge mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe ilaina aloha afaka amin'ny heloka, afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia rehefa avy eo manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Bokin'ny Asan'ny Apôstôly 3:5 dia milaza manao hoe fa Andriamanitra hozy izy rehefa naniraka an' Jesosy Kristy zanany voalohany indrindra mitahanareo izy amin'ny fialanareo amin'ny helokareo isam-batan'olona. Zany ny programan'Andriamanitra na ny planin'Andriamanitra hanafaka ny olona amin'ny heloka aloha amin'ny fahotana, atonga ny olona tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Dia rehefa tonga ao izy dia karakarain'Andriamanitra ovay ny filazantsara amin'ny fiainany. Dia rehefa avy eo miova izy dia hitanao mihitsy hoe tena mihatsara le fiainan'le olona, hitanao mihitsy hoe tena misy fiovana, misy fisandratana, satria zay le filazantsara marina. Ka aza fangarontsika ary mahaiza manavaka ry havana raha tena miaino ten'Andriamanitra tsika na ny am-piangonana na iza na iza. Manomboka izao zany dia tena hanana masom-panahy mahiratra mihitsy ianao, ary tena ahita mihitsy zay tena tian'ny tompo ambara. Ary raha mbola misy kirany hazan-drano azy eo amasonao dia ho afaka zany amin'ny alalan'ity toriteny ity, satria ho fantatrao ny marina. Zay le tena filazantsara marina, mitondra fanafahana, famonjena, mitondra fiainana ho an'ny olona. Fa raha filazantsara tsy mitondra fiainana, tsisy vokany, dia tokony atao ohatra tsika hoe fa sao dia le mpitoriteny aloha voalohany indrindra tokony atao ohatra hoe sao dia filazantsara hafa io. Fa misy anie voalazan'ny ten'Andriamanitra hitantsika teo hoe misy ny filazantsara hafa zay nitorian'ny olona. Dia gaga Paoly manao hoe raha misy mitory filazantsara hafa aminareo izy tsy mitory ny fotom-pampianaran'i Kristy. Inona moa le fotom-pampianaran'i Kristy? Tafiditra ao anatin'izany voalohany indrindra mba hidirana ao fanjakan'Andriamanitra dia mila mibebaka. Matthieu 4:17 dia milaza Jesosy hoe tamin'izany andro zany izy raha nanomboka ny toriteny Jesosy dia nilaza manao mibebà ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Marka 1:15 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe ary efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, koa mibebà ianareo ka minoa ny filazantsara. Efa tonga hozy izy ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebà ka minoa ny filazantsara. Zany ny programan'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra amintsika ry havana, dia mba handraisantsika ny filazantsara tena marina io. Ary ity ihany koa tiana mampahiry antsika fa tsy voatery hoe diditsika le olona hoe ho any am-piangonana foana. Fa le olona anie rehefa mandray ny filazantsara, zay mahatonga an'ireny hitanareo rehefa mitoriteny ankalamanjana na mitoriteny any amina cellule na salamzany ka resy lahatra, le olona tsy voatery ho any am-piangonana izy. Fa rehefa nandray ny filazantsara izy dia avelao izy hiaina amin'ny safidiny,
am'izay lalana tiany ale fa misy mantsy dia ampitahorona indray le olona rehefa aveo rehefa nandray ny filazantsara tsy voavonjy ianao raha tsy zao tsy voavonjy ianao raha tsy mandoa vola be ao am-piangonana tsy voavonjy ianao raha tsy mandoa ampafolo-karena be na mandoa rakotra be dia be tsy voavonjy ianao raha tsy manao adidy lasa ohatra zala ampitahorona indray zany le olona nefa efa nandray ny filazantsara zany zavatra dia mampalahelo mihitsy raha lasenabavy mampalahelo zany ry havana zavatra miseho eto amin'ny firenentsika rehefa toriana ny filazantsara ny toriana ny fibebahana dia mibebaka le olona dia aveo ampitahorina indray maninona raha mba pahirizina izy maninona raha mba toroana lalana izy mba ho tonga any amin'le tena fiafarany dia mba hanana faharetana amin'le famonjena fiazakazahana zany ake ny zavatra tokony atao fa mampalahelo misy olona dia mampitahotra ary misy karazana fiangonana anankiray zay ry tena savana mihitsy ny fils de paix eo trinina ny fidiram-bolanao par mois dia arakaraka n'iny ny ampafolo-karena tsy maintsy alohanao fa raha tsy zay dia miala tsy ho mambo renao mampalahelo anie zany nga misy forcena ohatra zany ao fanjakany lanitra tsisy forcena ohatra zany any ao fanjakan'Andriamanitra Jesosy ve dia naniry nga ianao nahita ao amin'ny baiboly ao amin'ny filazantsara ka hoe Jesosy naniry ireo apôstôly ireo na ireo vahoaka ireo fa izy ary nanao fahagagana ary izy mba hananandreo mba ahafahan'ireo olona ireo mandray fiainana mahatsapa fanasitranana maivamaivana fa izy tsy naniry olona mihitsy ka mba mitandrimitsika izay mpitondra fivavahana na loha olona na mpitarika ao amin'ny fiangonana anankiray sao dia mavakitratra olona na maniry olona amin'ny fanaovana adidy na amin'ny fanaovana asa soa isan-karazany io anie tsy mila terena izy fa rehefa mandray ny fanahy masina ny olona automatika mandeha ho azy io rehefa vangin'ny fanahy izy automatika mandeha ho azy lasa manao asa soa izy manome ny manitra izy mandeha mitoritena izy io ny olona ho rehefa etseh amin'ny fanahy fiain'ny fanahy masina dia tsy mila terenao zany ary zay koa hoe ny tena tian'Andriamanitra manome ampifaliana ny tena tian'Andriamanitra fa tsy ampimonomononana na katerena ka tsara zany mialohan'ny amaranana tsara zany tsika mamantatra tsara mihitsy amin'izao andro farany zao manko ry havana tena be dia be mihitsy ny mpaminany sandoka sy ny fivavahana tsy izy ary zay mahatonga an'le hoe tena tiana mihitsy ianao mba ho tonga tena kristianina tena izy kristianina tena hoe manana anarana voasoratra ny boky ny fiainana tena mitoetra tsara zany zany ny zavatra tena tian'Andriamanitra tongavana aminao zany ka aoka ianao tsy ho isan'ireo izay nandray ny filazantsara tsy izy fa efa nambara taminao teo ny tena filazantsara dia ireo olona izay tena mitoetra ao amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy mibebaka natao batisa le atao batisa koa le tsy voatery hoe amin'ny anaran'ny ray na amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina na hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy dia resaka iny karazana symbole fotsiny iny na formule fa le tena batisa rehefa tena mibebaka le fibebahan'le olona zany manamarina an'iny Andriamanitra anie tena Andriamanitra marina tsy hitanao Cornelio vao mbola tsy narotsaka tao anaty rano akory izy mbola tsy nasoka tao anaty rano akory dia efa feno fanahy masina vita batisa amin'ny fanahy masina io zany le fibebahana sy le finoanan Jesosy ny tena mitondra an'io fa atsika aza rebirebenany amin'ny zavatra kely tsisy dikany zany resaka fombafomba mpivavahana zany aza variana amin'izany tsika fa aokotsika le fibebahana sy le tena fialana amin'ny faratsiana sy le fiovam-piainana zany tena tokony hamaika atsika ry havana ka zay le fotom-pampianaran'i Kristy bebaka atao batisa mandray ny fanahy masina dia mitohy manao asa tsara miandry ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra raha zay ny ataonao dia tena mitoetra ao amin'le filazantsara marina ianao zay fa raha reo ny tsy ampy mba mibebaka ihany ianao nefa ianao tsy natao batisa amin'ny fibebahana jereo tsara fa natao batisa amin'ny fibebahana na dia Jesosy aza modelo antsika lazaiko voalohany mihitsy Jesosy modelo antsika natao batisa amin'ny fibebahana ary tsy tany amin'ny rano kely koa fa rano be mihitsy zany hoe nalevona ny fahotany iny ange tandindona ny fandevenana ny fahotany asokany anaty rano voalevona tanteraka dia aveo miara-mitsangana amin'ny Kristy amin'ny fiainam-baovao ry Paoly natao batisa ry Petera natao batisa daholo reny rehetrarehetra reny ry olona be dia be eo amin'ny asan'ny apôstôly natao batisa daholo reny ka izy ianao milaza ny tena no kristiana tena izy nefa tsy natao batisa tsy lôzika zany ary tsy marina zany sao dia tsara baiboly ny fiainanao fa Jesosy anie ny teny tamin'ny Jaona hoe ataovy ihany ozy Jesosy
ataovy batisa ianao mba hatateraka amin'ny fahamarinana rehetra. Ny batisa zany dia ny fibebahana sy ny firosonana amin'ny batisa dia mba hatateraka ny fahamarinana rehetra voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa vita batisa ianao dia automatika ianao tsy maintsy mandray ny fanahy masina. Indraindray io tsy eo ny eo fa indraindray Andriamanitra mbola mizaha toetra ny fiainanao hoe mety mbola tsy tena mahatoky tsara ianao dia tsy mbola omenanao ny fanahy masina, fa mety hoe zahana toetra elaela ianao, mety hoe herintaona na afaka ray taona na roa taona any mihitsy vao omen'Andriamanitra ny fanahy masina. Tian'Andriamanitra zany no mba hiorona tsara mihitsy mba tena filazantsara marina ny voarainao. Dia rehefa feno ny fanahy masina ianao dia mamokatra fahatsarana amin'izay, mamokatra ireo vokatra ny fanahy masina amin'izay ianao dia avy eo lasa manao asa tsara amin'izay ianao. Avy eo lasa tsy teren'ny mpanompon'Andriamanitra tsy ny hoe ndana miasa ho an'Andriamanitra, ndana mijoro vavolombelona, ndana mitoro teny, tsy mpanompon'Andriamanitra tsony zany manery ianao, fa ny fanahy masina fitiavan'ny Kristy amin'izay manery ianao mba hiasa ho an'Andriamanitra. Dia ianao ihany koa manana fanantenana fa voaray amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raho any lanitra. Ka zay ny fampahirezana aloha zany menantsika androany mba tokony mba hanontany teny antsika hoe movie tena filazantsara marina ve ny voaraiko? Movie tena filazantsara marina ve? Le tena filazantsara, le tena tamin'ny andron'ny apôstôly ve le nanirana an' zareo mandehanana amin'izao tontolo izao mitoriny filazantsara sa filazantsara hafa? Dia anjarako sy anjaranao ary mandinika. Fa za zay nitoro teny aminao aloha dia natsapa rehefa tena mibebaka dia natao batisa dia taoriana kelin'izay nandray ny fanahy masina dia lasa nitoro teny ary dia zao lasa mpanompon'Andriamanitra mihitsy aza dia mitory ny filazantsara aminao zay tsapako zay noraisiko zay inoko no ambarako aminao. Za tsy afaka izara, tsy afaka anambara zavatra tsy niraisiko, tsy niainako aminao fa zavatra tsapako zany ary niainako. Ary mba tiako ihany koa ianao zay miaino ankehitriny manaraka zao toriteny izao mba tena ho filazantsara marina ny amin'ny voarainao. Aza mankany amin'ny fiangonana maty na fiangonana matory na fiangonana tsy atsapana ny herin'Andriamanitra, fa aoka mba fiangonana tena mitory ny filazantsara marina, tena mitory ny fahamarinana, aoka mba izany no tena isy ianao. Dia hotain'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy amin'ny alalan'izany toriteny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahireza daholo.